J'ai Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Septembre vous présente Vaovao. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. PEF, parcours études en France. Brillant en maths de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny Vaovao. Olona efatra amby folo hatramin'ny androany no fantatra fa nambony ainy vokatry ny fifandonany vedety sy botiray tao amin'ny renirano ny laloza manamorona nampondra be sy antsohi omaly mitony fikarohany ireo ny arambona raha tokana hiditra hopitaly ireo naratra nandritra izay. Ny tokony ary mitaky ny andoavana ny andamin'ité de technicité ireo mpiasa sy mpandraharaha eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony. Iroso amin'ny fanidina ny toeram-piasana izy ireo raha Vaovao anatiny 2.7 ora ny fitakiny. Averina rafitra ny delegasiona malagasy hidinika amin'ny Frantsay amin'ny fitakiny ireo nosy malagasy, hoy ministra ny raharaham-bahiny. Ny volana oktobra ho avy izao ihany koa no fantatra ny fotoana isian'ny fionana eo amin'ny firenena rotonta. Mivena mahazo vahana ny fanafihana indrindra mahazo mpisehatra amin'ny fizahantany anatin'ny faritra Melaka. Isan'izany ny fanafihan-dalona azo ireo mpitardia maro tamin'ny Bekopaka ny enandro lasa teo. Tsy mbola misy hatreto ny fepetra raisin'ny tompona ndraiky mpanjakana manoloan'izay. Maresaka iraisan'ny pirenena. Olona anarivo ny maro no ny fanotrina nanao veloma faran'ny mpanjaka vavy Elisabeth II. Ny azo ny katedraly any an-toena nofo mangatsiaka ny diary avy eo ho atao hitany rehetra ny Saint-Gilles ny vata misy azy. Ny antsiprian'izay. Migadona ny amin'ny valora fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny fahita lavitra kolo atena ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy ary ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny ako ny farendria ny sambo mazava 2 tany amin'ny faritra Sofiano ho isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Olona miisa 410 hatramin'ny androany no fantatra fa namony ainy vokatry ny fifandonany vedety sy botiray tao amin'ny renirano ny laloza manamorona nampondra be antsohi omaly ariva. Mitohy amin'izao fotoana ny fikarohany ireo ny arambona raha tokana hiditra hopitaly ireo naratra nandritra ny loza. Abraham Nandriamanana. Omaly alahady tokony ho tamin'ny fitora sy sasany ariva nitrangana loza andranomamy ny tao amin'ny renirano ny laloza tao Ampondrabe Antsohi faritra Sofia. Vedety iray nitondra pandemisa 13 no nifandona tamina botry pitatrentana raha nambarany tompona andraikitra. Ny anga tao ambika ny azo any Antafiapatsy Antsohi ity vedety mazava teo ity no tradoza tamin'ilay botry nitondra ny anarana Ovive Fenorano. Taorian'ny fifandonana rendrika ilay vedety nitondra pandeha raha toka nitsoka ilay botry rano fanazavana. Misy asivy ireo namoiny ainy fantatra hatramin'ny omaly alina raha toka tafiakatra 410 izany ho an'ny androany maraina izay nahitana zaza amam-behivavy. Noentina namonjy ny toeram-pitsaboana tao Antsohi kosa ireo naratra sy ireo mpandeha ny aram-boiny. Raha ny chargement taminay antony ny fandehanana isaka izay mandeha. Zahay zany amin'ny telefôny jiaby mipetraka aloha regny ampirehety telefônitsika mora hitan'ny aviagny samy mampirehitry telefôny aby zahay jiaby. Ke vedety io viagny izy tsy mampirehitry jiro izy ary zahay efa nangala droite ilany atsimo efa ho lavitra izy lavitra 20 metra miala amin'ny sisiny. Ny kindrendre mihitsy le kibony vedetinay ary lohan'ny vedetindre marangitra tonga dia nantreky ta
na tsara azy tsy tonga de nivadiky le vedety fa tonga de loaka le kibony rehefa loaka moa le kibony varahona olo ke misy zafiko raiky ndraiky mbaly mavitriky nahazo pondro ipondreny zany le vedety andeha amy sisiny ka niverigny zareo teo zareo koa fa navaigny nipody zareo nangala ologno taminay tao sauveny hely boka sasany nalainy le olo za zany mba anisan'le nifindra taminazy aveo madaminaka tafindra zafiko raiky tafindra fa le raiky tsy tafindra continue un tiers an'le ologno tamy vedety nazondreo basy zay ho zareo raha vao niataka te le vedety tonga de ambony ambany le raiky mideky mitoy hatreto ny asa fikarohana ireo mpandeha doza tao anatin'ilay vedety sokatra ihany koa ankilan'ny fanadihadiana tanterainy avy eo anivon'ny APMF manoloana ity lozan-dranomamy ity fa ao anatin'izay fanadihadiana ataony eo anivon'ny APMF izay dia ny tsy fisian'ny ajiro tamin'ilay vedety ny fandona tambotry no nitarika ny fifandonana araka ny vaovao ofisialy navoakan'izy ireo ny atoandro teo efatratra kosa ilay botry izay nitsoaka hoy teo anivon'ny BNJRC na ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary sy ny tandimondondoza amin'izao fotoan'izao mitony fikarohan'ireo mpandeha izay mbola tsy hita hatreto mianta randriana ivo tamin'ny 12 alina sy 13 minitra no tratra ny botry oviva feno rano niaraka tamin'ireo mpanamory 4 sy mpandeha 3 rehefa nitsoaka avy hatrany ataoriny fifandonana antranga tamin'ny sambo mazava 2 izay rendrika teo ny eo araka ny fanazavana ofisialy avy tamin'ny agence portuaire maritime et fluviale mitoy ny fikarohana ireo izay mbola tsy hita ankehitriny nanavitra aina reo olona reo nanavitra aina dia tsy fantatra hoe satria misy alana mangrove ny manodidina ny an'ilay satria hitran'le embauchure izy raha ny filazandry zareo dia nitsoaka tany na samy namonjy ny ainy zany le olona dia zay raha mbola tsy hamantarantsika amin'izao fotoana zao hoe tena firy ny isan'ny olona maty fa na izany kosa aloha araka ny resaka eno dia tao betsaka ihany na dia tsy mbola fantatra mazava ny isan'ireo ny olona avitra zany soa mantsara ny ainy araka milazako teo anisan'izany le zazakely ny maha-olotsotra ny tena aloha ny zavatra efa fahavoazana fahadisona nataon'ilay botry rehefa naheno izy satria matony izy fandonana naona kosa aloha tsy maintsy naheno an'izany lay botry hoe misy zavatra mandona zany tokony mba misy ihany atao hoe famailona na hoe efa gagana fa misy zavatra ahoana tsy tokony hanolo lalana izy zay le teneny teny frantsay hoe lasa nanao délit de fuite le ilay ireo olona reo dia zay aloha dia fa voararan'ny lalàna zany mety misy famaizana fa ny fitsarana moa no mamaly an'izay raha ny fanazavana tsy nisy jiro ny sambo mazava 2 ary ahina izay no nitarika ny fifandonana raha teknika aloha raha ny fahalalahako azy ny taritra azona eto dia tsy nisy hoe fahasimbanana moteur zany na inona fa voalohany aloha ny andro efa maizina araka nivorazako teo efa tany amin'ny 5 no niseho ny loza raha izay ny faharoa mamelaka fanontaniana antsika moa ve tsy misy ny sambo reny sambo reny ve tsy misy jiro manazava hoe ity fa misy ny anankiray dia nahoatran'izay koa le botry zany hoe tao anatin'ny aisina le izy zay le teneko teo tsy tehiteny fa aleo tsy holazaiko mihitsy le izy hoe inona nahatonga n'le botry koa avy any fa aleo ny fanadihadiana ngamba no mamaly an'izay fanontaniana napetraka reo zay fa ny azoko lazaina fotsiny dia tsotra raha nitaritra azoko aloha dia tsy nisy resaka panina teknika na problème teknika izy anankiroa fa mety hoe tao anatin'ny aisina dia tsy nifankahita ve tsy fantatra hatreto raha toka na feno fepetra afaka hitatitra olona sentana araka ny lalàna ireo sambo ireo na mafisy ny APMF fa misy 12 ireo fepetra sy lalàna mikasika ny asa an-dranomasina ao amin'ny seranatsambony Antafiatsapa Antsoy sy ny manodidina izay natao ny 14 ny volana aprily 2024 sy ny noti laharana 370 APMF MJ 2020 natao ny 13 Mey 2024 efa nisy ny solotena mpanjakana amin'izao fotoan'izao ny nidina any an-toerana manamafy ny fanadihadiana sy ny fikarohana avalitsika eo ny momba izay fa tonontolon'ny fampianarana ambony kosa indray dia ny tokony ary mitaky ny andoavana ny indemnité de technicité ireo mpiasa sy mpandraharaha eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'izao fotoan'izao manome 2.70 ora amin'ny ministera voakasika izy ireo hamanany olana raha tsy izay irosona ny fanidina ny toeran'ny mpiasana mirana Clara.
Niroso tamin'ny fitokonana ireo mpiasa mivondrona ao anatin'ny syndicat-ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy na ny Septembre Mesupres androany. Tao anatin'ny iray volana tsy nahazo valiny mahafapo avy amin'ny tompon'andraikitra izy ireo antony izao hetsika izao. Teboka voalohany takianay ny hanomezana ny indemnité de technicité ho an'ny mpiasa personnel administratif et technique PAT rehetra eto anivon'ny direction centrale sy eo anivon'ny centre nationaux de recherche. Takianay ny hanafainganana ny fahamadihana ireo izay mbola ao anatin'ny budget autonome ho budget général zay efa lazaindreo efa mandeha ny fikarakarana izany sy ny centre moa zany. Ankoatra izay, misy ihany koa ny endrika fampiororona sy antsoin'izay mahazo azy ireo ohatra ny fanazavana. Tsy maintsy ho takianay na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana io indemnité de technicité io sy izay rehetra maharary satria anatin'ny fasairanana ny mpiasa zao nefa misy karama tsy mitovy nefa samy eto anivony ministera samy mpiasa iahiany ty ministera ty zany hoe ny catégorie 2 zany mbola mikarama ambony be noho ny catégorie 5 catégorie 6 marobe ny maharary ao anisan'izay koa ny reclassement zay tsy fantatra marina nanaovan'ny zareo anazy. Iamafy ny fitakiana ho iatrany ny syndicat ary afara amin'ny fanidinan'ny toeram-piasana raha tsy misy ny valiny atao anatin'ny 2.70 ora. Ao anatin'ny 2.70 ora araka izany no ahafantarantsika ny fivoarana izay fitakiana samihafa izay fa any Maroka ihany koa dia tara heritaona ny fandoavana ny vatsim-pianarana na ny allocation annuelle avy amin'ny fanjakana ho an'ireo mpianatra. Mandraty fianarana ny Maroka araka ny nambarany solitena ny mpianatra tsy mbola fantatra hatreto ny fotoana nefa ny fanjakan'izany raha ny fanazavana ary tsy vao izao no sy nitranga toy izao fity nokolona. Tsy nisitraka ny vatsim-pianarana na ny allocation annuelle ho an'ny taom-pianarana 2024 ireo mpianatra izay manohy fianarana ao Maroc raha ny fanazavana ny solitena ny mpianatra any an-toerana. Efa ho isan'ny taona ny fiverimberenan'ny olana amin'ny famatsiana ireo allocation annuelle ireo hoy izy ireo. Amin'izao fotoana tara heritaona ny fanomezana io allocation annuelle io raha efa tokony ny vatsim-pianarana ho an'ny taona 2024 no andrasana. Hatreto tsy mbola misy fotoana nomen'ny fanjakana andraisana tamin'ny taona 2024. Ifatary le izy satria allocation annuelle taom-pianarana 2024 mbola tsy tonga io hatreto. Kanefa io vola io dia tena ilainy mpianatra. Io vola io no ahafahan'izy ireo mikarakara taratasy izay ilainy amin'ny fiainana toy ny carte de séjour. Io vola io no ahafahan'izy ireo mividy fitaovam-pianarana. Io vola io no ahafahan'izy ireo hiainana misakafo mihitsy an'izy ireo mandeha hofatrano. Kanefa mbola tsy tonga hatramin'izao. Inona fa ny soromefa tao amin'ny LFR izay hoe teti-bolam-panjakana natokana ho an'ny mpianatra aty ivelan'izay. Tsy asianay resaka iny fa mino kosa izahay fa tsy mbola tafiditra ao anatin'ny fanapahan-kevitra niraisinareo iny ny allocation ho an'ny mpianatra ho an'ny taom-pianarana 2024. Maro ny antso natao tamin'ny ministera piay manoloana ity olana ity ho iatrany ny fanazavana saingy hatreto tsy nisy valiny. Efa nandeha ny fitakiana fa hatreto dia tsy mbola misy valiny mahafapo fa fampanantenana poakaty foana ny azonay. Dia tsy fantatray hoe inona ny tena marina. Ohatra fotsiny tamin'ny 15 Jolay 2024 dia nampanantena ny tompon'andraikitra avy Madagasikara fa ordre de virement tamin'ny fotoana io ka ho tonga any amin'ny firenena tsirairay avy ny allocation mpianatra zay. Taorinan'io dia niteny zareo fa mbola misy procédure maro arahana mbola tsy débloqué vola io ka tsy maintsy mbola miandry ianareo ka manao antsoavy zahay ianareo ao amin'ny ministère ny fampianarana ambony mba jereo akaiky ty raha ty mba alefaso io vola io fa tena ilain'ny mpianatra. Izy fiantraikany amin'ny fianarana aratovina ity olana miverimberina ity hoy ny solitenan'ireo mpianatra raha tsy voavaha anatin'ny fotoana fohy.
avy any Maroka dia hiverina ny tanindrazana isika fa ao anatin'ny fitakindro nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indianina. Averina rafitra ny délégationna malagasy dinika amin'ny frantsay amin'ny fitakindro nosy malagasy. Hoy ny ministra ny raharaham-bahiny tamin'ity androany ity. Ho fantatra amin'ny volana oktobra ho avy izao ihany koa ny fotoana isian'ny fihaonana eo amin'ny firenena rotonta ho an'ny délégationna malagasy. Iompana betsaka amin'ny fampisehoana ny fananantsika ny fiandrianana amin'ireo nosy ireo ny fifandresen-dahatra ao anatin'izay onona saina. Vaovao ny délégationna malagasy eo amin'ny frantsay ary ho fantatra amin'ny herinandro ireo andrafitra izany ahafana manao ny fitakiny ireo idjepars. Hitarika ny délégationna amin'izany ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta hoy ny ministra ny raharaham-bahiny androany teny Anosy. Tsy miova akory ny tanjona. Zany hoe ny fitadiavana ny marimaritra iraisana voalohany eo amin'ny fanehoana ny lafiny hoe fiandrianam-pirenena souveraineté. Iza no manana an'izay fiandrianana an'izay amin'ireo nosy ireo. Resaka droit international zany kanefa resaka fifanatonan-kevitra ihany koa nefa. Satria fantatsika fa ny filoham-pirenena ny président Rajoelina sy ny président Macron dia niona tany Paris ary everika fa mety nisy resaka ihany ny fanaovan'izy amin'ny raharaha tamin'izay fotoana izay. Eo ny resaka tontolo iainana ny environnement, eo ny resaka écologique, eo ny resaka angovo satria manan-karena amin'ny lafiny angovo io reo ty plateau misy atsika ity, plateau continental misy atsika ity dia hojerena amin'izay fotoana izay hoe inona ary ny programme nasa irahana. Zay zany no dine atsika any Paris amin'ny volana oktobra. Isy fiovana ihany koa ny hevitra entiny eo an-databatra amin'ny fihaonana eo amin'ny délégationna frantsay sy malagasy ho hiatrany ny fanazavana. Ho antsika hifantoka amin'ny fijerena izay manana ny fiandrianana amin'ireo nosy ireo izany. Dia efa eo am-pandrafetana ny mpikambana ao anatin'ny io comité mixte délégation malagasy io zany amin'izao fotoana izao miaraka amin'André Matoa Premier ministre izay fantatsika fa izy no nitarika ny délégationna tamin'ny 2019. Everika fa amin'ity herinandro ity na amin'ny herinandro ambony dia ho tafatsangana ny mpikambana vaovao ao anatin'izany ary amin'ny volana oktobra no anapahana zany ny daty izay hiaonana fa everika fa efa misy ihany moa zany zao ny vinavina amin'ny calendrier. Ny tenako moa dia hiaona raha teo amin'ny ministre frantsay Ramatoa Catherine Kolo mialohan'izay fihaonana ny délégationna rotonta izay. Andrasana ny listy ireo délégationna malagasy anohy dinika amin'ny frantsay hiaro ny fiandrianam-pirenena. Ny fihaonana eo amin'ny firenena rotonta izay antenaina isy fivoarana sy vokatra azo tsapahitanana hoarina tamin'ny teo aloha. Tsy naomby ve zany ny délégationna teo aloha sa miova sata miova andrina araka ny fomba fiteny mahazatra fanontaniana mipetraka ihany zay fa na izany na zany tokony délégationna hiady mafy ny iverena andreo nosy malagasy no andrasana ao anatin'io. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia isy fiantraikany amin'ny fatombana ny asa fanavaozana lisitra mifidy ny fahatarana amin'ny titiandro izay napetraka ny CNI ny filoha nasionaly ny KMF Konoe tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay nitaky ny afantarana ampahafantarana ampahabe maso ny valiny fanadihadiana tamin'ny raharaha tany Ankazobe sy Kongo farany teo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena fitisy nokoloana. Manaintsy izoran'ny asa fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana izay ho tanterahin'ny CNI ny fiarahamonim-pirenena KMF Konoe. Anton'izany ho izy ireo ny tsy mbola fahitana taratra ny fizakan'ny tena n'ity voamiera mahaleo tena mikarakara ny fifidianana ity. Eo ihany koa ny fahatarany asa tanterahina hoarina ny tety andro napetraka. Ny zavatra misy zany dia mampatsiahy ny CNI zay fa efa tara araka ny tety andro izay nomeny ihany ny fotoana tokony natanterahana ny fiofanan'ireo zay endraikitra ny asa. Dia tamin'ny faharoa-roapolo volana aogositra tao tokony fananomboka ny formation en cascade ho an'ireo amin'ny fiomanana amin'ny refonte. Efa misy fahatarana io ka izay fahatarana zay sao dia misy fiantraikany amin'ilay ho fanomboa. Sao dia hoe terena fotsiny le 1er octobre atomboka nefa le olona anao ale izy tsy dia tsara hofana loatra. Ina moa ny olana amin'izany raha mpahafantarina satria mila carnet isika anaovana fanisana. Efa ao ve le carnet mila nanolo-kevitra hoe ampiasa tablety efa ao ve le tablety amintsika zao miteny zao sao dia izay no antony mampiemitra n'ilay
formation zay tokony atao any azany satria ankoatra izay mitaky ny anehoana amin'ny vahoaka malagasy ny toy ny raratany ankazobe sy kongy ankoa ity fiarahamonam-pirenena ity. Mpiray tandrazana maro no namony ainy hoy ny KMF Knoe ka takina ny fampiarana ny lalàna sy ny valin'ny fanadiadiana. Maro ny raha mafampana teto amin'ny firenena tsy ny tany Kongo ihany dia rehefa hita le izy mafana ny fanao ny valiteny omeny fitondram-panjakana dia hoe efa misokatra ny fanadiadiana dia atreo ohatran'ny hoe fampatoriana ny malagasy indray ny teny hoe misy efa misokatra ny fanadiadiana fa izahay zany a dia mitaky amin'ny fitondram-panjakana mba ilazana mpahabe maso ny vokatry ny fanadiadiana zay nisokatra amin'ny raha mafampana rehetra zay nilazaina fa misy fanadiadiana zay misokatra. Manaitra ny fanjakana ny amin'ny tokony hamafisana ny fanomanana amin'ny fiatrehana ny vanim-potoana ny fahavahatra ihany koa ity fiarahamonam-pirenena ity ampihenana ny fiatraikan'ireo rivo-doza mety ho avy. Lafomba vao hafa kosa indray dia enatra amin'ny 20 isanjato ny rano vatsiny jiramary ho mpanjifa mandritra ny fotoana ny maitany ho ny tompona andraikitra ity orinasa mpanjakana ity ahina ny akarany ho taremariko ratoka ho tarany rotsakorana amin'ity taona ity vahaolana ho raisina manoloana izany ny fampitomboany no bonbonne sy ny fandatsahana orana artifisialy ratoka feno fepetra afana manatanterak'izay onona saina. Eo mafy ny fahasairana ny isan-tokantrano amin'ny fotoan'ny maintany. Iena ny rano afaka omeny jiramany mpanjifany araky nambara ny tompona andraikitra ary tombono ny ankehitriny ny fahatapahana eo amin'izay famatsiana rano izay. Miena ny rano zay afaka ho alaina ary mihamafana ny toetrandro zay miteraka tsy fifandanjana eo amin'ny rano zay afaka zaraina ny tolotra zany sy ny filana rano any amin'ny tanàna zay vatsiana rano. Raha mety ho vinavinaina eo amin'ny 20 isanjato eo mety ho fianana fa io moa zany arakaraky ny fivoaran'ny toetrandro sy ny fahatongavan'ny orana dia manentana ihany koa an'ny vahoaka sy an'ny mpampiasa rano hitsitsy hikajy ny rano hitsitsy ny rano ao anatin'izany vanim-potoana ny ahitana izany mba ho izay tena filana fototra no ampiasana ny rano fa tsy hanao fandandanimpoana fa mba ho samy tompona andraikitra zany tsika ao anatin'izay fiatrehana ny ahitana izay. Vahaolana ho raisina manoloana izany raha ny fanazavana hatrany ny fampitomboana ireo bonbonne eny anivon'ny fokontany sy ny fandatsahana orana artifisialy. Fanomanana ny fandatsahana orana ho an'ireo tanàna zay mety mafy ny fiatraikan'izany ahitana izany. Ho an'ireo faritra zay mety tsy maintsy hisedra fahatapahana rano na eo ary zany ireo asa zay sy ezaka zay fatao ireo dia misy ny fametrahana ireo sinibendrano plastika na bonbonne izay ho vatsiana rano amin'ny alalan'ny fiarabe na camion citerne mba ahafahan'ireo olona ireo any amin'ireo tanàna ireo manana rano ampiasaina rehefa tsy afaka mahazo ny rano avy aty amin'ny tambajotra ny jirama izy ireo. Araka izany tsy mbola vaovany ny olana eo amin'ny herinaratra ary saika isan'andro ny telestage eto amintsika ary izao iampy ny mety ho fahatapahana na ny fienan'ny famatsiana rano izao indray. Dia izay ny koa no entintsika miara-misenty vetivety anaty adoka fohy ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra melaka indrindra ny mahazo ireo mpisehatra amin'ny fizahantany toy ny mpitardia io ihany koa ny lozam-pifamivozana tamin'ny lalam-pirenena fa 470 izay namoizana ain'olona 2 avy hatrany rehefa avy eo no anaratsika izay. Lasa ndray baolina Coupe de la Confédération roa amby roapolo sy roa arivo lalao goavana ifandonan'ny LGK Plus mpandresin'ny Telma Coupe de Madagascar roa amby roapolo sy roa arivo sy Bamenda avy any Cameroun ny alahady 12 septembre roa amby roapolo sy roa arivo amin'ny efatroro ao amin'ny kianja amin'ny Parea Mamasina ary mivantana amin'ny petsy Telma ny lalao tongava maro miaraka manangana miaraka mandroso isika iray. Telma safidiky numéro 1 malagasy. Ndao ampitombotsika ny faritra Rakotrala analefahana ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara.
PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la PMI Madagascar. Sarobidy ny ala, arena ny ala, ilaina ny ala. Antoka ao fampandrosoana lovanjafy. Ny fampitomboana sy ny fiarovana amin'ny velaran'ala. Adidiko, adidinao, adiditsika. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Isan-taona, maro ny manapaka ny ala. Maro ihany koa ny manao teviala. Nefa, misy ny roa fiasa RET plus ahafahana mandray onitra karbona rehefa misoroka ny faharipana sy ny faharavan'ny ala, na ihany koa mampitombo ny velaran'ala. Hoentina mampandroso any Madagasikara. Tsy feneny magasin Aigle manerana Madagasikara zao. Reo akanjo Aigle d'Or vaovao be, zato isan-jato gasy stylé. Aigle d'Or manandratra avony antsika. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoe ni la farine sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Tonga tao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy sika amin'ity ala ity mamena ny arahaba trantony kilasy tongo vavy ary isantarantsika izay mivena mahazo vahana ny fanafiany indrindra ny mahazo mpisihatra amin'ny fizantany anatin'ny faritra melaka amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny fanafian-dalona azo ireo mpitaridia maro mandidina ny bekopaka ny herinandro lasa teo. Efa nisy ny antsoavo nataon'ny Fédération nationale mpitaridia jerena akaiky ny tsy fandriam-pahalemana ny antoerana. Saingy tsy hita ny fandraisana fipitra enitra momizay atreto. Mpitardia telo mpiasan'ny MNP iray sy be ny tanànany bekopaka no tratran'ny fanafian-dahalo teo anelanelan'ny bekopaka sy andinika ny herinandro lasa teo. Ankoatran'ny fandrobanany entana, voatifitry ny balan'ireo mpanao asa ratsy sy ny iray tamin'ireo mpitardia izay mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoan'izao. Mahadalo anazy zany dia nanao ny fanafiana ry zareo azony daholo ny zavatra rehetra mahakasika n'ilay fiara sy ny entana teny amin'ilay teo amin'ilay mpandeha rehetra zany. Dia ny namatsika mpitardia marary voamboala zany ny
bala tafiditra tao anatin'ny colonne vertébrale nijanona tao anatin'le moelle épinière dia moelle épineux dia nentina tany amin'ny hôpitaly tao Morondava moa zany dia tsy vitandro tao Morondava satria misy scanner sy misy opération tokony atao dia nalefandro zareo taty Antananarivo dia manao ny fandidina zareo amin'izao. Isany efa nanaovan'ny mpisehatra amin'ny fizahantany antso fanairana ny tompon'andraiki-panjakana ny tsy fandriampahalemana anatin'ny faritra Melaky. Mbola nanantitrantitra ny momba izay indrindra ny fanafian-dahalo ny Fédérasiona Nasionaly ny Pitardy nandritra ny fivoriam-beny iarahan'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitra samihafa iray volana lasa izay. Tsy misy ankilany ny fandraisana fepetra entitra hatreto. Dia nisy ny résolution tapahana zany tamin'ny hoe tsy maintsy pina renforcena zany ny isan'ny ekipa. Zay zany résolution farany ankehitriny efa zay rehefa nahazo ny fampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra tany amin'ny faritra Bekopaka ny maire dia mbola tsy tanteraka, mbola tsy misy zany ny fanantanterahana an'ilay hoe ho renforcena ilay hisa mpitandro amin'ny filaminana zay tokony hanamafy ny fitandroana amin'ny filaminana amin'iny faritra iny. Ny bilan taorian'izay aloha dia nisy zany fiatsaran'ny resaka ohatrany hoe fandriampahalemana zany hoe efa mobiliser ireo olona rehetra tokony hiasa ao anatin'izany fitandroana amin'ny filaminana zany kanefa anaty zany misy tranga vitsivitsy maromaro any izay tena mampanaty koa zany amin'ny faritra iny ka mila jerena. Ankoatra ny tsy fahamarinana toerana ara-politika na ny instabilité politique, tafiditra anatin'ny teboka tsy tokony anaovana fitondrana atsirambina ny fanatsarana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana isariana ny mpizahatany hitsidika ny Madagasikara. Ny fanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana izay tsy hita soritra mazava anatin'ny teboka lahara-pahamehana anatin'ny politika anarenana ny sehatra ny fizahantany hatreto. Ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany fa hitodohan'ny toliara vetivety sika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Miaina anaty tebiteby sy tahotra ny mponina ao anatin'ny commune ambanivohitra Saint-Augustin any amin'ny distrika ny toliara faharoa. Vokatry ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Miantso ny fitondrana mahefy izy ireo hijery vahaolona maika. Manoloana izay Kolo toliara. Mandry anjiranantsy ny mponina atao anatin'ny commune Saint-Augustin amin'ny fanafiana amin'ny tampiadina sy fanakanan-dalana ataon'ireo jiolahy. Ireo mpivarotra amina épicerie sy mpandraharaha mpandeha tongotra no tena lasibatra matetika. Efa mametraka paikady amin'ny fanaovana andro masom-pokon'olona ireo tompon'andraikitra nefa tsy mahasakana ny mpanao ratsy noho izy ireo mampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika. Tena mirongatra amin'izao fotoana izao. Manakan'olo, manakana tomobily, misakana ny mpanday bisikilety, mamaky tragno, izao ny zava-misy amintsika amin'ny tena izao. Tanànanay zany, zavatra raha mahafantatsy zay, zay moa vezo. Mahavezo zay zany tsy mahasaky mamaly, fa dia mandositry may zay avao zany. Hainy zany zay toetranananay zay, dia mahatonga an'ireo fahavalo zany manafiky. Satria hainy hoe tsisy basy ny tanao, tsisy olo hanohitra anay nety ao na fahavalo kely tsy mahitihity zany, afaka manafika avao. Ny fanampina isan'ny mpitandro filaminana miasa eo anivon'ny commune no vahaolana raha ny fangatahany ben'ny tanàna ny Saint-Augustin. Ka anovanay ansoava avao koa io amin'ny mpitondra fanjakana tompon'andraikitra mba hanampy an'ireo mpitandrona filaminana eto aminay fa tsy ampy. Posta fixe eto aminay, gendarme roa avao ro eto. Ka mangataka mba hatao poste avancé, na dia tsy ho brigade io, mba farafaharatsy ny poste avancé. Isan'ny antony iray mampirongatra ny fanakanan-dalana amin'ny lalana mampitohy an'ny toliara sy Saint-Augustin ny ara-tsindalana ka hanaova amin'ny ben'ny tanàna Antsoava amin'ny tompon'andraikitra hijery akaiky ny mahakasika izany. Iarahantsika mahita lala igny baka agny igny fa tena ratsy potiky. Ka io zany mba novanay antso ny fitondram-panjakana hoe mba hijery akaiky an'io lalana io. Lala tsy le lavitsy loatsy io, vasa eo amin'ny 23 km eo angamba io baka amin'ny RN7 mandeha magnatoy. Ka manao ansoavo zahay amin'ny fitondram-panjakana mahefa mba hijery akaiky an'io raha tia io lalana io fa dia tena simba.
Ny andrandra vahaolana amin'ny fametrahana ny tena fandriam-pahalemana maharitra avy amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny ny mponina ato anatin'ny commune ambanivohitry ny Saint-Augustin ahafahan'izy ireo manatontosa ny velomam-pony ankahalalahana. Fa fifandraisany a Madagasikara amin'ny any ivelany no anohizantsika ny fampahalalam-baovao manomboka eto. Nitsidika ny ministry ny fiarovan'ny pirenena tamin'ity androantiny mazovoa Amerikanina. Ny fanamafisany mpiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta indrindra mahakasika ny fandriam-pahalemana kabeny sy ny fandriam-pahalemana an-dranomasina no votoatiny fionana teo amin'ny rotonta. Hoy nambarany ministra androany. Tonga nitsidika ny ministry ny fiarovam-pirenena androany ny masoivo Amerikanina tafiditra ao anatin'ny fanamafisam-piara-miasa eo amin'ny firenena Amerikanina sy ny firenena Malagasy ny fionana androany raha ny fanazavana. Atararao tsara fa nisy nivoaka gazety ny firesahana momba ny zavatra isan-karazany amin'ny fiainana iraisam-pirenena indrindra ny ady any Ukraine sy Russie izay mampalaza tokoa ary resabe tokoa tao amin'ny enao sy ny ataony amin'ny tambazotra samihafa fa mazava tsara fa Madagasikara dia manana ny fiandriana pirenena ary ny firenena Amerikanina dia manaja ny fiandriana pirenena Malagasy ary tsy manotohana ny fitondratsika ny lalak'izorantsika eo amin'ny fomba fijerintsika ny fiainana iraisam-pirenena zany. Etsekilany nanamafy ny masoivo Amerikanina fa tsy misy fiatraikany amin'ny fanampiana izay atolotry ny firenena Amerikanina ho an'ny firenena Malagasy ny tsy fiandaniny Madagasikara na amin'iza na amin'iza eo anatrehan'ny ady ao Ukraine. Tsara ny manamarika fa ny vola nomena farany teo dia vola fanampiana izay efa fanao hatr'izay. Fanampiana ahafahany vahoaka Malagasy miatrika ny tsy fanjariana ara-tsakafo izay azo lazaina fa vokatry ny ady misy any Ukraine amin'izao fotoana. Tsy aivina fa vao tsy ela no nahazo fanampiana avy amin'ny governemantan'ny Etazonia amin'ny anaran'ny vahoaka Amerikanina mitetina $20 ny firenena Malagasy. Famafisina ihany koa ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana Malagasy sy ny OIF na Organisation Internationale de la Francophonie ampitombona ny tahan'ny fisitrahana kopia na aterana. Ampitombona ihany koa ny tohana omen'ny OIF ireo vehivavy ahafahan'izy ireo mandrara. Hoy sekretera jeneraly ny OIF izay manatanteraka fididiana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Onona saina. Manatanteraka fitsidiana ara-pomba ofisialy eto Madagasikara ny sekretera jeneraly ny Organisation Internationale de la Francophonie amin'izao diany izao misy ny tombana amin'ireo tetikasany OIF eto Madagasikara sy fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tokony. Nous avons notamment échangé sur anohy ny fanohanana ireo tetikasa lehibe taterahan'ny OIF eto Madagasikara izahay indrindra ny momba ireo vehivavy eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Misy ny teti-bola tokana ho an'izay ao anatin'ilay la francophonie avec elle. Natao izany anampiana ny vehivavy, anatsarana ny fari-piainana sy izay asa ataony satria fantatsika fa anatin'ny fahasahiranany ara-teokarena ankehitriny ny rehetra indrindra ireo monina any ambanivohitra. Ankoatra io, misy ihany koa ny tetikasa fanomezana kopia ho an'ny rehetra izay tsy mbola nisitraka izany. De l'octroi des actes d'état civil. Noraisy ny filohan'ny Repoblika ny ariva teo teny amin'ny lampam-panjakana ny avaloha ny sekretera jeneraly ny OIF. Ny aloha io, nisy ny fionany tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny. Trangam-piarahamonina kosa indray dia olona miisa roa no namony ainy ny zoma lasa teo tamin'ny lalam-pirenena fa 400 vokatry ny lozam-pifamvozana tany an-toerana fiara iray mpitatitra olona mampitohy anambatondrazaka sy moramanga no nifandona tamin'ny moto ka nahatonga ny loza Abraham Randriamanana. Ny trangana lozam-pifamovizana ny zoma lasa teo amin'ny lalam-pirenena fa 420 fiara zotra regional mampitohy anambatondrazaka sy moramanga no nifandona tamin'ny moto iray teo amin'ny fiakarana Andilampotsy 4 kilometatra miala ny renivohitra Ambatondrazaka. Vokatry izany olona roa no maty sitradrano teo eo. Isan'izany ilay nitondra moto, teo ihany koa ny olona iray voadona teny amin'ny sisin-dalana. Za sofiaran'ilay tomobila no accident eto hiditra Manakam-bola. Dia nisy aomby mifanaingina zany dia rehefa mifanaingina ilay omby dia niala ilay moto.
dia le moto tonga dia mivilina akany amina dia rehefa mivilina akany amina le moto dia za tonga dia niezaka ny vily dia lasa nakany amin'ny talia le tomobily izay no nahatonga le accident dia le teo le moto nivilina akany amina tonga dia teo amilohan'ilay tomobily mihitsy izy no natofotra anazy le izy. Ankoatra ny ainana fohy potika tanteraka ilay moto ary nivadika sy nidona tamin'ny sistevana ilay fiara fitaterana. Taorin'izay nanamafy ny fanentanana n'ireo mpampiasa lalana hitandrina sy omailo ny tompon'andraikitra. Dia izay ihany koa no entintsika miampita anatiny maresaka iraisan'ny pirenena. Olona anarivo maro no nifanotrina nanao veloma farany mpanjakavavy Elisabeth II. Ny azon'ny katedraly any Antoerana nofo mangatsiaka andiary avy eo ho atao hitany rehetra any Saint-Gilles ny vata misy azy. Tao anatin'ny alahelo sy fahanginana tanteraka no nanaovan'ny mpono any Royaume-Uni ny fanaovam-beloma farany ny mpanjakavavy Elisabeth II. Ny azo moramora ny katedraly Saint-Gilles ny cortège mitondra ny nofo mangatsiaka ny mialohany ametrahana ny vata mangatsiaka amin'ny toerana afaka hitany maro izany. Aorian'ny corbillard no misy ny mpanjaka Charles III manaraka ny fizorana mora. Olona anarivony maro no tonga nanatotosa izao fanaovam-beloma izao. Mandeha mivantana amin'ny fahitalavitra ihany koa izany. Mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany ankasitrahana hatrany ny fanarahanao ny fahitalavitra tao anatin'izay 2:40 minitra nitondrana ny fampahalalam-baovao izay azadino ny fandarana kasport iresahana ny songadim-baovao ara-panatanjahantena no entina aminao rehefa avy eo aorian'izay noronantsary anatin'ny sokajy action ireny izay mitondra lohateny Sweet Girl ka hanasananao tsy hisaraka aminay hatrany mirary tontolo alina mahafinaritra ary veloma tompoko. Brillant mat de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny Vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Septembre vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.